Andro fahalemana ny ponina ao anatin'ny fokontany Ambody Vondava komina Lasora tao anatin'ny volana vitsivitsy dia manjaka ny vakitrano. Nisy ihany koa ny vaky fasana vao nandevenana vao herinandro monja izay dia nisy namaky ary dia razana hatrany amin'ny 20 tanoany no voazimbazimba tao anatin'ity tranga ity. Razana 4 no tsy hita popoka, 2 hafa ny karandosy isa tavela ary 14 nalaina ny taolana sasany. Izay no nanjo ity fasana eto amin'ny fokontany to Ambody Vondava izay to Lasora ity. Omaly atoandro no nisy nahatsikaritra fa vaky ny fasana ka nampandreny tompony izay mipetraka tsy lavitra eo. Fasana izay vao avy nandevenana herinandro lasa izay. Atezerana sy alahelo any fianakaviana tompo-pasana manoloana ny fanimbazimbana razana toy izao. Malagasy rehetrarehetra zay vaky fasana tovy amiko ary tsisy malalagna mba ny akamaroan'ny malagasy eto ka miangavy atsika malagasy mila jereny io fa ny asantsika malagasy mihitsy misy manakorotana sy manimba fa tokony ho jerentsika malagasy aingana dia aingana io tsy miandry andrakotona arabe. Misy mezaka mitady ampiady atsika malagasy mihitsy eto ambony Madagasikara ty fa mila jerena. Ny tena nahavariana ny rehetra rehefa nosokafana ny fasana dia tsy nisy fofona ratsy mihitsy na dia vao avy nandevenana azy herinandro katrika izay. Ankoatra ity vaky fasana ity dia nambaran'ny fokontany fa nisesisesy ihany koa ny vakitrano teto an-toerana. Fandriam-pahalemana tato anatin'ny telo-volana izy izao dia somary nisesisesy ny resaka vakitrano. Tao ny alabotry moa zany, tao ny farafiana izay nataondreo andian'olona zany. Dia samy teto Ambody Vondava aloha tamin'ity volana oktobra ity nisy ny vaky fasana. Izay atao hoe tranga tena mampalahelo angamba satria tsy dia fahita teto amin'ny fokontany Ambody ilay izy. Nilaza ihany koa ny fokontany fa maritra ny fiara-miasa eo amin'ny zareo sy ny mpitandro filaminana ka efa nisy ny fepetrany raisin'izy ireo miaraka manoloana izay tsy fandriam-pahalemana eto Ambody Vondava izay.